ary ny hafa firenena izay mifikitra amin'ny tompo mba hanompo azy sy ho tiany anarany ary ho mpanompony. Izay rehetra mitandrina ny sabata fa tsy mandika azy sy miraikitra mafy amin'ny fanekeko dia hoentiko ao an-tendrombohitro masina sy ampifaliako ao an-tranoko fivavahana. Ankasitrahana eo ambonin'ny hôtely ny sorony dorana ao an-tsorony. Fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Inotsika manaraka izao indray ahy ny tenin'Andriamanitra arak'izay voalaza ao amin'ny taratasy nosorata Masindahy Paoly ho an'ny Romanina ny toko faha 1:10 andininy faha 3:10 hatramin'ny faha 5:10 dia raisina indray ao amin'ny andininy faha 9:20 hatramin'ny faha 2:30.
aminareo jentily avana no itenenako amin'ny maha-apôstôly ny jentily ahy dia manome voninahitra ny fandraharahana nomenay aho mba ahavelo-pialonana aminareo tapako sy hamonjy ny sasany amin'izy ireo raha azo atao. Raha ny fanariana azy ary no fampihavanana n'izao tontolo izao, hanao ahoana kosa ny fandraisana azy? Tsy ho fitsanganako velona va? Satria tsy misy anenenany ny fanomezan-tsoa sy ny fiantsoan'Andriamanitra. Fa ianareo fahiny mba tsy nanaiky an'Andriamanitra ihany, nefa no ny naneken'izy ireo ireny dia nahazo fanondram-po ankehitriny. Toy izany koa izy ireny ankehitriny, tsy manaiky an'Andriamanitra izy, nefa no ny famondram-po azonareo dia ahazo famondram-po toraka izany koa. Fa samy no idian'Andriamanitra tamin'ny tsy fanekena ny olona rehetra, mba samy amindrano fo avokoa. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Mialohan'ny hiainotsika ny evanjely masina dia izay voalazo amin'ny Masida Matio ny toko 5:20 andininy faha 1:20 ka hatramin'ny faha 9:20 dia hiara hitsanga aloha isika rehetra izao, andeha iobo izany amin'ny aleloia. Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy dia nakany amin'ny faritany Tira sy Sidona, ary nindro nisy vehivavy kananiana anankiray avy amin'izany tany izany, niantsoantso mafy nanao hoe: "Mamindrafo amiko ry Tompo, zanaky Davida, fampijaliany demo mafy loatra ny zanako vavy." Fa tsy namaly azy i Jesosy na dia indraimbava azy. Dia nanatona ny angavy taminy bianany nanao hoe: "Roa izy fa mikikika manaraka antsika." Ary hoy ny navaliny azy: "Tsy nirahana fa tsy ho an'ny ondro veriny amin'ny taranak'Israely aho." Fa nanatona ihany raha vehivavy ka niankohaka teo anatrehany, ary nanao hoe: "Tompo, vonjeo aho." Nefa novaliany hoe: "Tsy mety raha ny mofonjaza no alaina ka atsipy ho an'ny amboa." Ary hoy raha vehivavy: "Marina izany Tompoko, nefa ny amboa kely mba mihinana ny sombitsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany." Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: "Raha vehivavy, lehibe ny finoanao, aoka ho tanteraka aminao araka izay irinao." Dia sitrana tamin'izany ora izany ihany ny zanany vavy. Isany ary ka ankalazaontsika ny tenin'ny Tompo.
ry havana ianga amin'ny teny soratra masina mandrakarivo isika amin'ny fampizarantsika ary fankahitresantsika amin'ny finoana ao amin'ny famakina ny tenin'Andriamanitra. Vo ny haino azy teo tsika mianakavy nisy vakiteny telo teo ao alohan'ny evanjely zay niarahantsika ny haino teo farany. Aneo fa mila faharetana sy finoana ny vavaka tao amin'Andriamanitra. Na misy aza amin'ny tantara zay henitsika teo toa fanafitohinana anataony Jesosy nefa misy dikan'izay. Aveo ny vakiteny voalohany moa ny nalainy atao amin'ny bokin'izay mpaminany milaza antra sy mamindra fo Andriamanitra ary antra sy mamindra fo tsy amin'ny vahoaka Israeliany fa amin'ny vahiny rehetra. Ilazana manomboka sokafan'Andriamanitra izay lalam-pamonjena izay tsy ho an'ny jody ihany fa ho an'ny rehetra ary tsika anisan'izay ataon'olona hoe jentily izay raha ohatra izay no ilazana azy. Ary ny vakiteny faharoa mbola niarahantsika ny haino teo ny filazany Paoly hoe zaho aneky apôstôly ho an'ny jentily manokana no an'ny vahoakan'Andriamanitra betaka izy fa izaho kosa ho an'ny Romanina ary ao no amisavisany ny lalana tokony ibebahany vahoaka tany Roma. Fa andeha aloha hiverenantsika vetivety fa tsy afaka hanao toroteny lava moa tsika androany fa lavalava ihany. Misy mopera lava valo no masinina mopera, folo ny masinina diakra, betsaka zay ko. Dia misautan'Andriamanitra aloha amin'iny. Fa hoy izy masina Paoly ary eo amin'ny fitantarana. Nandeha tany faritany Tira sy Sidôna. Fanao ny Jesosy rehefa sosotra amin'ny olona ao manendika azy sy ny sisy dia lasa misitaka kely. Any Tira sy Sidôna, any tsy voavoalohany nandehanany. Ary tany izy no misy vehivavy kananay any nanatinazy hoe mba miangavy aminao rehaho sitrany ny zanako vavy. Tsy maintsy henony fa hoe mpanasitrana ty Jesosy ty, tsy fantany na manao ahoana. Anefa ny filazany azy to lasa lalina ihany. Mamrafo amiko izy ary tompo zanaky Davida, lasa lavitra ny fahalalana. Tsy olona tsoka tsy kananiana na jentily tsotra izao izy fa olona efa mahalala zavatra, mahalala an'Andriamanitra, mahalala an Jesosy ihany koa izy. Mahita lalana matsy Andriamanitra amin'ny fampibebahana antsika olombelona na ny manodidina antsika. Dia io ary ty reny mpianakaviany ty ny talao. Raha ny talao izy tsy ny haino an'i Jesosy lalany noho ny zorany. Ary aretina mafy ty matoa ny talao mafy ty reny mpianakaviana ity. Any ka tsy nahalala-menatsy izy fa mbola henjana ny valiteny meny Jesosy azy. Raha itsika angamba avy dia lasa nandeha ny ritina ny nasa. Fa izy hoe tsy tsara izy ary tsy mety raha ny mofonjaza no mena ny elika azala. Ngamba totony tsy mivokona amin'izay tsy fantatra. Nefa na tena nahasosotra tahaka an'izay mbola nisisiky ty reny mpianakaviany ty mafy ny mahazo azy, maharary azy ny aretin-janany. Lay fitiavan-janaka atao na nery azy hiroso lalandalina koa eno izy marina ny anao. Fa kosa ho izy ny alika kely izy mihinana zay latsaka avy eo amin'ny latabatry ny tompony. Eo resy Jesosy, resy izy fa nanam-pinoana ty olona ity. Ary eo ny tenenany hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao ary eo ka ho tanteraka aminao araka izay irinao. Teo ny sedra ny finoany ty olona ity zay ny tena nahatonga an Jesosy teny mafimafy. Hamory ny olona rehetra fa tsy ny kristianina vita batemy ihany. Misokatra ny varavaranareo nandao mandehana torio. Ataovy tonga mpianatry ny olona rehetra fa tsy hoe ny kristianina ihany. Ny kely apafilo moa tsika ao anisan'ny vahoaka an'Andriamanitra eto Madagasikara. Raha miaraka amin'ireo havana kristianina
protestanta dia ho resasak'olona ihany tsika. Mbola misy tsy mahalala ny Kristy zany, manana didy sika manao an'izay. Ary eo tamin'ny fanamasinana teny Fenorivo nampahatsiahy lay hira ka apetaka amintsika zay manoka tena. Ny voalohany ny hitory ny tenin'Andriamanitra ary hametaka zany andraikitra zany amin'ny tsirairay. Andehana mitory zay izy hitoren'Andriamanitra. Fa lohan'izay aoka ho vontony tenin'Andriamanitra ary azoto manao méditation iaino ny tenin'Andriamanitra, hamaky ny tenin'Andriamanitra fa aza vela feno vovoka fotsiny ao vakiody ihany ny baiboly avadibadio fa aza ny voalavo no vela hamadibadika azy io. Fa aoka isika no hamadibadika azy vontony tenin'Andriamanitra, io no ny zavatra voalohany ataontsika, ny mitory ny tenin'Andriamanitra. Zay avy eo tsika vo afaka mizara ny sakramenta satria natao hitorytsika, natao hanamasina ny vahoakan'Andriamanitra. Io fanamasinana ny vahoakan'Andriamanitra io amin'ny fizarana ny sakramenta, tsy atsika moa sakramenta io an'Andriamanitra io. Ary ny sakramenta voalohany dia ny Eglizy. Ary io no mahatonga ao amin'ny Eglizy mandrakarivotsika ny mianga amin'ny fitoriana ary ny fizarana ny sakramenta fa tsy ny akafa. Ao no anaovana azy na sakramenta inona na sakramenta inona, any am-piangonana no anaovana azy fa tsy any amin'ny toeram-pandihizana. Any am-piangonana izy, any tsika no mivavaka. Io ny tranon'Andriamanitra araka ny lazainy tao amin'ny Isaia mpaminany mivaky teny voalohany. Ry olona mitanana ny didiko izy dia hampanosotro ao amin'ny tranoko, satria ny tranoko izy dia trano fivavahana ho an'ny olona rehetra. Any mandroso any anjaran'Andriamanitra ny mampibebaka azy. Raha izay ary manaditsika hampahalala an'Andriamanitra, hampahafantatra azy, ao no manomboka ao amin'ny fiangonantsika ny naovana azy. Ary rehefa ny sakramenta io natao mena maimaim-poana fa tsy zarazarai-poana, aza mety avilivilin'olona, misy olona fetsy, aza mampiady mopera koa nareo. Rehefa mandany ato dia lasa ro misy mopera tamoraina ary dia any. Dia rehefa avy eo mirehare rehefa tonga any amin'ny paroasy ngasy vitsy zay. Ore olona aza miantsy an'Andriamanitra nareo. Fa raha tiatsika ny anana ny finoana, nitaditsika hoe ahoana ary fa tonga ny saiko, raha tsy mafy ny finoantsika ary tsy apetatsika amin'izay toerana misy azy ary manana fiofanana ara-dalàna ny olona, tsy tokony aroso zay. Aoka hofana tsara no miatika an'izay zavatra zay, fantany ny zavatra irosoany, fantany zay ataony, fa tsy mandehandeha foana amin'izao izy. Ary zay nga mahasarotiny ianareo malahelo tezitra ngamba nareo, tsy mampanamo zay, fomba n'olombelona ny tezitra, faoka mba ho tezitra tsara, fa tsy mandehandeha foana ny atezera. Ary ny fahatelo manaraka an'izay, natao amory ny vahoakan'Andriamanitra ny ondro eo amin'ny valatokanytsika. Ka noho izany adidy maro samihafa any amin'ny fitsidia nataonareo any. Nalala ny fahalalam-pomba fotsiny aza, vangio, na ny pino na ny tsy pino, vahoakan'Andriamanitra vahoakan'akinina amintsika daholo ireo. Imetrahan'izay adidy zay isika mpitory, raitsika an-tanana ary zay fitoriana izay, raitsika an-tanana ny fahoriana ny vahoakan'Andriamanitra, tsy ho atsika fa ho an'Andriamanitra io. Tsy tsika tsy tompony io vahoakan'Andriamanitra io, tsy hoe ny oloko tsy nanao io aho, fa n'Andriamanitra io ary ianao no mpiandry nanakinany azy. Zay mpiandry zay be fahavalo tahaka ny ondry, misy ambody be dia be, ary maro karazana ny ambody. Andeha ianareo ho any anivony izao tontolo izao, be dia be ny ambody isan-karazany any. Zay sasatra hanamolavola ary
nanao zay atombavana anareo preta fa ny sasany tsy izay zavatra hafa no andohana ka anjarantsika ary ny manana fitandremana fahamalinana eo amin'ny fifandraisana fa ny zavatra voalohany tsy maintsy atao dia ny mivavaka tandremo io vavaka io no tsy maintsy ataotsika zay nanokatena be dia be rehefa tsy mivavaka tsika ho hitanareo mora mandehandeha foana etsy aroa fa rehefa io vavaka io no ao io ny fanibaratra lehibe ho atsika satria miombona amin'ny Kristy isika sarotra ny analan'ny amboditsika io satria fahavalo tsika betsaka ny fahavalo tahaka ny ambody fa ny pikaramo izy mandosa tsisy tokony andosirana fa ny tena mpiandry ondry tia ny ondriny mijanona eo miady ny ondriny adidy zay zavatra zay mba ahafahanareo tsika mamory ny olona rehetra ho ao amin'Andriamanitra olombelona moa mety manisy ampio fahazavosaina ampio fahazahendrena fa kosa tsy fihetsika olona manam-pinoana riavana ny manenjika olona ny mifosa olona ny manala baraka olona tsy fomba ny Kristy zay raha diso taminao namanao ny diso fa tsy anao ny diso taminy andehanao izy atony mangingina izy rehefa tsy mety maka olona roa hiaraka andresy lahatra azy tsy mety mitadiava amin'ny bebe koa zay amin'ny farany izy eo anatin'ny fiangonana fa tsy anaty gazety fa tsy any amin'ny haino aman-jery eto anaty fiangonana ny mitondra ho azy atsika mifanazava samy mba mahay mifampitondra araka an'izay atytsika mifampitendra na hoentana aza ny fanaovanareo azy mba ataova mpanajana kosa fa mba maharary eny mandray ny teninareo ataova mpanajana fa ilaina io tsy hoe mandaho tsy ilaina dia ilaina mba ataova mpanajana ry avao olombelona tahaka anao mety diso manana ny fahadisoana manana ny tiremana ampio izy fa isika no antoko ny preta zay eo amintsika tsy mahomby ianatsika no antony aza mitadia antony hafa fa isika alohany mametraka mpanotanena ny tenatsika ary eo tsika manao hoe misy adidy tsy vitako ato ahoana ny anapeko ny preta atsika io ary dia nisaotra an'Andriamanitra tsika nanome atsika nisaotra tsika mianakavy tonga maro be tahaka an'izao manotona anreto havantsika ireto eny hiroso amin'ny lalana zay ny ataon'Andriamanitra azy ary hamita ny adidy sy andraikitra apetraka amin'izy ireo isika kosa hitondra azy ambavaka indrindraindrindra ary fanometanana ifanoatoana sy ifanohitohina isika io no anoana atsika andreto zay mandray andraikitra ho avasinina ho preta sy ho diakra iaraka hitsagnana aritsika ary hotonontsika ny fiaketinoana iza mino an'Andriamanitra tokana raha mahefa ny zavatra rehetra nanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny tamaso na ny tsita iza mino an' Jesosy Kristy tompotopana zanaka lahy tompan'Andriamanitra teraky ny raha hitaloha taona mandresa Andriamanitra avy amin'Andriamanitra fahazavana avy amin'ny fahazavana isika olombelona sy ny famonjenatsika no nidinany avy any an-danitra ary nakanofo tamin'ny Maria Verjiny izy no nieriny fanahy masina ka tonga olombelona nofatsena tamin'ny ady hijalianao antsika indray koa tamin'ny andron'ny Pônsy Pilaty nijaly ary nalevina nitsanga mpivelona tamin'ny andro fahatelo araka ny voalaza ny sorata masina niakatra ny an-danitra dia mipetraka eo ankavanany ray mbola ho avy amboninahitra indray hitsara ny velona sy ny maty ary tsy anapahataperana ny fanjakana iza mino ny fanahy masina tompo loharanonaina avy amin'ny ray sy ny zanaka saona sy maimboninahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka ary niteny tamin'ny vava ny mpaminany iza mino ny eglizy iray masina katolika apostolika iza makatony batemy topana
ho fanarana ny fahotana ary samy andro hitsanganany maty sy ny fiainako ho avy.
manatona azy ireo amasinina ho diakana. Frère Rakotonoely Roland Mamitida, inty aho. Frère Razafindrakotovonjy Anso Bernardin, inty aho. Frère Rafalimarantso Louis Robert, inty aho. Frère Andria Miadza Nanahary Jackie Alain, inty aho. Frère Ranaivomanso Amédée, inty aho. Frère Ralay Armanana Jean Nicolas, inty aho. Frère Ramilson Asna Dina Marson Dominique, inty aho. Frère Randrianaivo Liva Fanomezantsoa Etienne, inty aho. Frère Ranaivo Arvelo Michel Honorat, inty aho. Frère Andrianarson Patrick Marco, inty aho. manatona azy ireo amasinina ho pretra. Diacre Tainazo Élisée, inty aho. Diacre Raherin-Jatovo Nambinso Miora Vivien, inty aho. Diacre Randria Maefa Mandimby Sylvain, inty aho. Diacre Rakotonirina Daniel, inty aho. Diacre Solofonirina Jean Joseph, inty aho. Diacre Rakotonandrasana Jean José Lito, inty aho. Diacre Rajonarson Ambinso Mbolatina Christian, inty aho. Diacre Rakotondrazaka Frédéric, inty aho. Monseigneur Ray Malala, miagavenao ary ny fiangonana masina Ray Malala atsika hanamasina eto avatsika reto ho diacre sy ho pretra. Fantatra hoe fa menika izany izy ireo Araka ny famotorana natao tamin'ny vahoakan'Andriamanitra sy ny fiangavian'ireo olona raha nofana azy dia azoko lazaina fa mendrika izy ireo Monseigneur. noho ny fitahian'ny Tompo Andriamanitra ty Jesosy Kristy mpamonjy antsika dia ho fidinay ho diacre sy ho pretra ireto ao antsika ireto. Ry kristianina havana ireto zanatsika ireto izay havanareo sy raitapo aminareo dia efa aroso amasinina ho diacre sy pretra. Koa tombany sidinio ary fa avy tokoa ny laharana hitsondrotany ao amin'ny fiangonana.
I Kristy mpampianatra sy mpisorona ary-piandrony tsara no ho tompoiny, ary ny fanompoany azy no mampiorona lalandava ety an-tany vatan'izy Kristy, izany hoe ny Eglizy ho vahoakan'Andriamanitra sy ho tempolo ny fanahy masina. Ireo preta sy diakra atao ampiombona amin'ny mahampisorona ny eveka dia ho voatokana hitory ny evanjely, hanamasina sy hamahana ny vahoakan'Andriamanitra, indrindra eo amin'ny sorona masina ny lamesa. Amin'izany asa rehetra izany engany Andriamanitra hanampy azy hiezaka mba ho hitanareo fa tena mpianatra ilay tsy tonga ho tompoina fa tonga hanompo. Israeliaku baisa salile wanyamina Iaidiaku kau tumbujuani keira. Itutika manokana amin'izy folo mirahalawa masina diakra ny veka ray aman-dreny zao hanao ny fampianarana. Ianareo ry zandry zanaka, aroso eo amin'ny laharan'ny diakra. Efa nanome ohatra anareo ny tompo ka engany ho toy ny nataony no ataonareo ihany tompo. Ho diakra ianareo, izany hoe ho mpanao raharahan'i Kristy ilay nilatsaka ho mpanompo teo anivon'ny mpianany, ho atanteraho amin'ny fotopoany sitrapon'Andriamanitra, manompo amin'ny mpitiavana ary toy ny hanompoanareo an'Andriamanitra, toy izany ihany koa no hanompoy ny olombelona amin'ny kafaliana. Ary tsy misy afaka manompo tompo roa, koa fantaro ary fa izay mety ho faharotoana na fitsirita-karena dia fanompoan'Andriamanitra tsy izy izay. Koa ianareo dia sahala amin'ireo nofidiny apôstôly fahiny hiandraikitra ny fiainan'ny olo sy ny mahantra, ka tokony olona tsara laza, inika ny fanahy masina ary feno fahendrena. Aokary ianareo hifototra sy hiraikitra amin'ny finoana, ka hadio tsisy azo tianina eo anaten'Andriamanitra sy ny olombelona, araka ny toetra menika ny mpanao raharahan'i Kristy sy mpizarazara ny fanomezan'Andriamanitra. Aza mety ho aviry hiataka amin'ny fanantenany evanjely, fa azo tokony mpiainy fotsiny ianareo fa botoly azy ihany koa. Tanao fanahy madio ny zavatra masina momba ny finoana, ary asehoy amin'ny asanareo ny tenin'Andriamanitra ho atorinareo. Amin'izay ny vahoaka kristiana velomin'ny fanahy masina anjary fanatitra madio akasitra'Andriamanitra, ary ianareo kosa rehefa hitsena ny tompo amin'ny any farany, homenty azy hiteny aminareo hoe tsara zany ry mpanompo tsara sy mahatoky, miara-mifaly amin'ny tomponao. Indray dia itotika manokana amin'izy valo mirahalahy roso amin'ny laharana mampirehetra ny fampianaran'ny veka ray aman-drenitsika amin'ireo atitelo lehibe tsy maintsy antsoroany. Ka ny voalohany amin'izany dia hanahaka ny Kristy mpampianatra. Ianareo kosa ry zanaka malalanay, aroso amin'ny laharany preta anatotosany didy masina momba ny fampianarana amin'ny anaran'i Kristy mpampianatra eo amin'ny anjara toerana misy anareo. Ambarao amin'ny olona ary ny tenin'Andriamanitra efa noraisinareo ankafaliana.
ataoko masaka ao an-tsaina sy ao am-ponareo ny lalàny tompo ka inoy izay vakinareo ampianary izay inonareo ary araho izay ampianarinareo inganie fampianaranareo ny sakafo mahavelona ny vahoakan'Andriamanitra inganie ny hanitra avy amin'ny toe-piainanareo ho afinaretana ho an'ireo mino any Kristy amin'izay teny ataonareo sy ny ohatra sehonareo no andrafetanareo ny Eglizy tanin'Andriamanitra. Di faharoa dia hanada any Kristy fisotona. Adidy vototosainareo koa ny hanamasina ny olona ao amin'ny Kristy satria anisan'ny raha masina ataonareo ny mandavorary ny sorona ara-panahy ataon'ny mpino atambatra amin'ny sorony Kristy izay atolotra sy alasadra avy amin'ny teny tananareo eo amin'ny fankalazana ny mistera masina. Koa dia tsara ny raha ataonareo ary atao mifanenika amin'izany ihany koa ny tofiainanareo. Mankalaza ny tompo maty ny tangako-velona ianareo ka mily fosa hamolaka ny tenanareo tsy ho azo ny fahazaran-dratsy fa hizota amin'ny fiainam-baovao. Hamory vahoakan'Andriamanitra ianareo ka hanao batemo ny olombelona. Hamela fahotana amin'ny anarany Kristy sy ny Eglizy ao sakramentany fivarotana. Hanamaivana ny fijaliany marary amin'ny fanosorana masina. Hitantana ny fomba mpivavahana hanolotra fiderana mampisaorana ary vavaka amin'ny fotoana samihafa isan'andro. Ka tsy ho an'ny vahoakan'Andriamanitra ihany fa ho an'ny zao tolozo ihany koa. Dia tsaroa ary fa teo amin'ny olombelona ianareo no nosongaina ary notendrena ho solotenany amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ho amin'ny kafaliana tsy metimety sy amin'ny fofeny fitiavana hanatanterahana ny raharahany Kristy fisorona ary aza izay soa anareo no katsahana fa izay ho an'ny Kristy. Amin'ny veka ary maneke azy. Miasa nangona ny mpino fianakaviana iray ahafahanareo mitantana azy akany amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Kristy ao amin'ny fanahy masina. Ataovy eo ambany masonareo mandrakariva ny ohatra ny mendaki-andro ny tsara izay tsy tonga mba ho topoina fa tonga mba hanompo sy hitady ny sy hamonjy ny very. Heroso amin'ny laharana mahadiaka tsy noterena ary tsy novozonana ianareo ary izao lalana izoranareo zao tsy niafina aminareo fa naraikitra ty hanorenana tokatrano mba ho famantarana ny tiavanareo ny vahoakan'Andriamanitra sy hankaherezana anareo sy fankaherezana anareo ho afaka hity azy bebe koa ary loharany misy asina manokana ampahavokatra ny asanareo amin'ny tontolo izao satria rehefa etan'ny fitiavana ny Kristy tompo ianareo ka mahafoy tena tanteraka ty hanorina tokatrano dia tena voatokana ho an'ny Kristy amin'ny fomba vaovao sady ambony tokoa ka mora miray taminy amin'ny fosiny mieritreritra sy mora afaka miasa tsy voatsembatsembana ho an'Andriamanitra sy ho an'ny olombelona.
Ary mora manapotosany ny fanomezana avy an-dany. Ko amin'izany ianareo, amin'ny toetanareo sy ny fiainanareo, ho famantarana ahitana fa Andriamanitra ny tokony ho tiavina mihoatra ny zavatra rehetra sy amin'ny zava-mitanga rehetra. Toy izany avy. Alohan'ny antsonareo amin'ny lahara ny diakra tokony hariarinareo ny vaovao kristianina, fa tapa-kevitra ianareo andray izany raha izany, fa noho ny fanjakany lanitra ary sy fakatahaka ny Kristy. Sitrakareo ny tian'olona tokantrano ho famantarana eo anaten'Andriamanitra sy ny Eglizy, fa voatokana ho an'ny Kristy ny fiainanareo mba hanimpoanareo an'Andriamanitra sy ny olombelona hatramin'ny farany. Sitrako izany. Sitraka ekany Tompo hanampy anareo ahatra amin'izao fikasana masina ito. Sitrakareo ihany koa ve ny voatokana hanao ny raharahany Eglizy hametahako tanana sy handray ny fanomezany fanahy masina. Sitrako izany. Sitrakareo ve ny hanatotosany raharahany diakra amin'ny fitiavana sy fanetretena, ka hanampy sy hampandroso ny vahoaka kristianina. Sitrako izany. Sitrakareo ve ny hitana mitisipo ny mistery momba ny finoana araka ny tenin'ny apôstôly, ary itory izany finoana izany amin'ny teninareo sy ampiseho azy amin'ny asanareo araka ny evanjely sy ny lovan'ny tsofina ny fandovana anton'ny Eglizy. Sitrako izany. Sitrakareo hoe ny ampifanaraka mandrakariva ny toepiainanareo amin'ny ohatra ny omeny Kristy, fa hiandraikitra ny vatany sy ny rano ianareo eo amin'ny hotely. Sitrako izany. Ary entany Andriamanitra hanampy azy. Frère Robert, manome toky ve ianao fa hanaja sy anakay sy izay eveka andidy azy? Manome toky aho, Monseigneur. Eka ny Andriamanitra handavora zao asa lehibe santariny ao aminao isa. Frère Jacques, manome toky ve ianao fa hanaja sy anakay sy izay eveka andidy azy? Manome toky aho, Monseigneur. Eka ny Andriamanitra handavorary izao asa lehibe santariny ao aminao izao. Frère Bonty, manome toky ve ianao fa hanaja sy anakay sy izay andidy azy? Manome toky aho, Monseigneur. Eka ny Andriamanitra handavorary izao asa lehibe santariny ao aminao izao. Frère Amélie, manome toky ve ianao fa hanaja sy anakay izay eveka andidy azy? Manome toky aho, Monseigneur. Eka ny Andriamanitra handavorary izao asa lehibe santariny ao aminao izao. Frère Mantina, manome toky ve ianao fa hanaja sy anakay sy izay eveka andidy azy? Manome toky aho, Monseigneur. Eka ny Andriamanitra handavorary izao asa lehibe santariny ao aminao izao. Frère Nicolas, manome toky ve ianao fa hanaja sy anakay izay eveka andidy azy? Manome toky aho, Monseigneur. Eka ny Andriamanitra handavorary izao asa lehibe santariny ao aminao izao. Frère Honorat, manome toky ve ianao fa hanaja sy anakay sy izay eveka andidy azy? Manome toky aho, Monseigneur. Eka ny Andriamanitra handavorary izao asa lehibe santariny ao aminao izao. Frère Etienne, manome toky ve ianao fa hanaja sy anakay sy izay eveka andidy azy? Manome toky aho, Monseigneur. Eka ny Andriamanitra handavorary izao asa lehibe santariny aminao izao.
Frère Marco, manome tokveanao fahanada sy anakady izay eveka andindiay. Manome toky aho monseigneur. Ingany Andriamanitra andavorary izao asa lehibe satariny ao aminao izao. Frère Asina, manome tokveanao fahanay sy anajay izay eveka andindiay. Manome toky aho monseigneur. Ingany Andriamanitra andavorary izao asa lehibe satariny aminao izao. Ataoko mikasaka anao lalandava ny lalam-piainako. Izao ary ny fotoana izay anaovantsika menakavy mivavaky ny litany masina. Hivitanao antsika ny sodran'Andriamanitra sy ny andony lanitra amin'ny alalan'ny anjely masina. Ny olo masina rehetra any an-danitra ary ny olo sambatra hirotsaka ho amintsika menakavy. Fa indrindra ny vavaky izy ireo an'ireto hiroso amin'ny laharany mahadiakana sy ny mahampirehitra. Misy ny fanentanana ataon'ny eveka ray aman-drenitsika ary angatahana antsika menakavy hitsangana hanapika ny elo eny an-tanantsika. Ny arisika ry kristianina havana hivavaka amin'Andriamanitra ray mahefany zavatra rehetra. Ingany izy fitsibona androtsaka ny fahasavan'ny sodraniny amin'reto mpanompony izay ekeny ho raisina ho eo amin'ny laharany diakra sy pretra.
Yang
Ili sujalo, iret vofi direto. Siame azi, ni faço avaraila direita. Negareu si cakau, ili sujalo, siara masira. Aya luka nawarau, iret vofi direto. Ia lauri Cristi, zara care mai taveluna, tua verdade, Izari, Mabaka Izari, Amin'ny alalan'ny Kristy tomponay no angatana izany. Ametrahany veka tanana ireo diakra izao a. Saya memisarkan di babaka fanamasinana amin'ny fameran-tana. Panmin suama kasna pitsinjaran ni ambara tunggandara si panmin yang raita amnya sai sakarasi. Simiu vainau ne famana vaun sabatari ita amni lalantenau sadi hirnau arfaindenau dia Yesus Kristi tumpunai. Umanau am fitunranau evanisi hadzain sabatari ita. Aruminau am futuna ilana aziav arzai iglisnau laifatan Kristi sadia mira pratani fasovanau samiafa venendanta nu mitambatra uvatana irai amperai semnalana tukana katonomi amar simiegi pitumbu diambaindai ni iglisnau arniasa Hanatantirana nian raita mas na urnau tam nian baratungatil misa tom nidiangunana diane veka sin preta diakra panpunau zamiezaka abe vunata nenaranau fairuli vita vofidia tam voluani nanat tutusan rara awam ni tabernaklamasi nahazu ni sudano raita wa uluvan arakan fandaranau atam marag zay wa amni fanbuan ignis teu fanbuan ignis nau iro pustun zanakau notarim fanamasna dian fidiulla fitulai cara laza hanam piazem rara andavanando bafani zero apostoli mi vava kabibi kukua simtutin ariuli lavo fidi kusa
zay nanaova ny fivavahana sy namitran'ny tanana no nakasany no nanakinany ny fitatanana ny sakafo sy ny fananana iombolana. Koa ireto mpanomponao ireto koa ry tompo mianta aminao izahay ingany mba ajerenao amin'ny fotony fahatoloranay mitalao aminao ho diakra anompo anao ao amin'ny hotelinao masina. Mianta aminao izahay ry tompo arotsay amin'ny reto ny fananao masina mba hankahery azy amin'ireo fanomezanao fito hanatotosany atsakany sy andavana ny raramasina rehetra ary amirapiratra eo amin'ny toepiainana eny anodidinao dia ho voatahiry hakatahaka ny fahadiovana asehony ny vahoaka manao masina. Harany eny ny marina torotry ny eritreriny ka hijoro sy ho maripotra maritoerana lalandava ao amin'ny Kristy izy. Koa ety an-tany izy hakatahaka ny zanakao izay tonga mba tsy hotompoina fa mba tonga ny hanompo ka homenty anjaka miaraka aminy any an-danitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponay izay ray manitra verina sy manjaka mandrakizay mandrakizay. Izy ireo fa anisan'ny vaindohan-draharaany ny famakiana sy ny fitoriana amin'ny tenin'Andriamanitra. Raisoary ny evangelin'i Kristy fampitory azy ianareo izao ka ino izay vakinareo ampianaro izay nonareo ary araho izay ampianaronareo ary dia ombanareo anieny fiatana ho tanteraka tokoa le izy. Raisoary ny evangelin'i Kristy fampitory azy ianareo amin'ny raharaha zao ka ino izay vakinareo ampianaro izay nonareo ary araho izay ampianaronareo ary dia ombanareo anieny fiatana Ho tanteraka tokoa ane izany. Diakra Robert avy any amin'ny district Amboniadana ary Diakra Honora avy any amin'ny district Behenjy. Afaka master isika menakavy. Raisoan'ny evangelin'i Kristy fa hitory azy ianareo izao ho ino izay vakinareo ampianaro izay nonareo ary araho izay ampianaronareo ary dia ombanareo anieny fiadanana ho tanteraka tokoa ane izany. Diakra Zakia avy any amin'ny district-ny Azolava sy Diakra Marco avy ao amin'ny paroasy Tsiadana. Raisoan'ny evangelin'i Kristy fampitory azy ianareo izao ka ino izay vakinareo ampianaro izay nonareo ary araho izay ampianaronareo ary dia ombanareo anieny fiatana ho tanteraka tokoa ane izany. Diakra Amede avy any amin'ny district-ny Azolava sy Diakra Mamtina avy any amin'ny district na Amboniadana. Raisoan'ny evangelin'i Kristy fampitory azy ianareo izao
Wa inu izay vakinareo. Ampianary zay hainonareo ary araha zay ampianarinareo. Akemboanareo ny tena. Motanteraka tokoa ane izany. Diakra Nicolas avy any amin'ny district Lalatsinainy Bakaro sy diakra Vonjy avy ao amin'ny paroasy Anapiazo Isotry. Somary makana kely zay efa diakra namasinina teo aloha fa izy folo mirahalahy ny antsoroka avy hatrany ny manandrify azy. Mandritra izao faningana ataon'ny ray aman-dreny eveka izao dia hitsangana isika. Sitrakareo ve ny andraikitra ny adidy hitory ny tenin'Andriamanitra, ampahalana ny evanjely, hanazava ny finoana katolika amin'ny toetramentka sy feno fahendrena. Sitrako izany. Sitrakareo ve ny ray tena bebe-po isan'andro amin'ny Kristy pretra ambony indrindra, izay nitoro tena ho antsika tamin'ny ray hosorona madio sy hanokana ny tenanareo amin'Andriamanitra miaraka aminy hamonjena ny olombelona rehetra. Sitrako izany ary eka ny Andriamanitra nampy ahy. Fanaja sy anakary sy izay eveka andiviahy. Manome toky aho Monseigneur. Engany Andriamanitra andavorary izao asa lehibe satariny ao aminao izy. Diakra Daniel, manome toky ve ianao fanaja sy anaiky ny eveka any amin'izay andrany lehibenao anao. Manome toky aho Monseigneur. Engany Andriamanitra andavorary izao asa lehibe satariny ao aminao izao. Diakra Tainazo, manome toky ve ianao fanaja sy anaiky azy izay eveka mandidiahy. Manome toky aho Monseigneur. Engany Andriamanitra andavorary izao asa lehibe satariny aminao izao. Diakra Mola, manome toky ve ianao fanaja sy anaiky ahy sy izay eveka andidiahy. Manome toky aho Monseigneur. Engany Andriamanitra andavorary izao asa lehibe satariny aminao izao. Diakra Joselito, manome toky ve ianao fa anaja sy anaiky ny eveka any amin'izay toerana androany lehibenao anao. Manome toky aho Monseigneur. Engany Andriamanitra andavorary izao asa lehibe satariny aminao izao. Diakra Frederika, manome toky ve ianao fanaja sy anaiky azy izay eveka andiviahy. Manome toky aho Monseigneur. Engany Andriamanitra andavorary izao asa lehibe satariny ao aminao izao. Diakra Jean Joseph, manome toky ve ianao fanaja sy anaiky ny eveka any amin'izay toerana handrany lehibenao anao. Manome toky aho Monseigneur. Engany Andriamanitra andavorary izao asa lehibe satariny ao aminao izao. Zao ary dia tonga ny fotoana amitrany ray aman-dreny aseveka sy ireo mipretrareta tonga tafavoreto ametra-tanana amin'reto amasinina ao amin'ny laran'ny mahapretra. Sy menakavy afaka mipetraka ary mandritra izao fametra-tanana izao dia iantso ny fanamasin'Andriamanitra isika hirotsaka amin'reto hiroso amin'ny laharan'ny mahapretra. Ny raha ho ataontsika dia miantso anao zay ry tompo fa mitady ny fanahy hanavao ny taninay
isitra mahery mampijoro sy mandavo ao ambokely takila paraky andefo.
Mba omehoanay ny fanahim-panazava ry Jesosy ombokely takila 12 isaky ny mahavita andinindroa isika menakavy dia miverina amin'ny fiverena.
iray olona izarazara soa ry mpanampitamy sy soa indrindra ry mpanapakala elo ary fahazavana ry fanahy masina avy amidina ao amin'ny bokely takila faharoambinifolo. Fanahy masina Misiono manazava zay misio amin'ny fiainanay ka afahanay mandray izay lazainy Jesosy anay rehefa anay nomenanay mampiray ny tenanay amin'ny Kristy ao amin'ny asina takila telo amin'ny dimapolo rehefa mahavita ny andininy dia amberina ny firenena. Fanayo
Fanamasinana mitsangana isika rehetra pihina ny elo esorina ny satroka. Avia teo izay ry tompo ray masina, Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra sy manak'izay. Mpanomenjoa makasina sy mpitsinjara ny fahefana rehetra, mamafy olona ny zavatra rehetra satria mampandroso ny zavaboary manatsaina ho amin'ny tsaratsara koa hatrany no ny fandaharanao tonga lafatra. Izany no antony nanorenanao ireo ambaratonga eo amin'ny fisoronana sy ny raharaha masina narahatra ho an'ny Levita, ka nanamasinanao azy tamin'ny sakramenta, fa nataonao ambaratonga voalohany ireo eveka hitondra ny vahoakanao, ary eo amin'ny ambaratonga faharoa ny fidy olona ianao hanampy azy amin'ny asa. Toy izany nataonao tany anefika, fa nanomezanao an'ireo fitopolany fahendren'i Moizy, nanampy azy teo amin'ny vahoaka ireo, ka mora ho azy ny fevahoaka marobe tambo izay. Toy izany koa ny nataonao tamin'ireo zanaky Arona, fa narotsakao taminy fahasoavana feno fata tao amin'ny rainy, mba ho ampy fahamendrehana ny mpisorona nanolotra ny sorona mahavonjy, ary mba tsy hahalana itony ny fitantanana ny raharaha masina. Ary mbola toy izany koa ry tompony nataonao tamin'ireo apôstôly ny zanakao, fa nomenao mpanampy izy ireo ho mpampianatra ny finoana eo amin'ny ambaratonga faharoa, ahafahany manerana ny tany tontolo. Koa mianta aminao izay ry tompo, mba ho mampanampy toy izany koa noho ny alemenay, fa arakaraky ny alemenay no hitadiavanay mpanampy maro ihany koa. Mianta aminao izay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, mba omeo ny asina mampirehitra ireto mpanomponao, omeo ny fanafahamasinana vaovao izy ireo, ary engany eo ray sy ny avy aminao Andriamanitra ny asina sy ny andraikitra amin'ny ambaratonga faharoa, ary ny ohatra tsara asehony atarika ny olona itsy fitondrantena, ary engany izy ireo mpiara-miasa azo antoka ho anay eo amin'ny laharany eveka, mba hitoro ny tenin'ny evanjely amin'ny faravazan-tany, ka ho tonga lafatra amin'ny firenena rehetra, hivondronao amin'ny Kristy, ka ho vahoaka masina tokana ho an'Andriamanitra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanaka ho tomponay. Sy Andriamanitra velona sy manjaka mandrakizay mandrakizay. Kau mariku, kau mariku.
miroso eo amin'ny eveka izy ireo a. Iegany Jesu Kristy tompo izay nosoranoray tamin'ny hetsy ny fanamasina, hitanao anamasina ny vahoaka kristianina sy hanolotra sorona amin'Andriamanitra. Iegany Jesu Kristy tompo izay nosoranoray tamin'ny hetsy ny fanamasina, hita ianao anamasina ny vahoaka kristianina sy hanolotra sorona amin'Andriamanitra. Iegany Jesu Kristy tompo izay nosoranoray sy tamin'ny hetsy ny fanahy masina, hita ianao anamasina ny vahoaka kristianina sy hanolotra sorona amin'Andriamanitra. Iegany Jesu Kristy tompo izay nosoranoray tamin'ny hery sy ny fanahy masina, hita ianao anamasina ny vahoaka kristianina sy hanolotra sorona amin'Andriamanitra. Iegany Jesu Kristy tompo izay nosoranoray tamin'ny hery sy ny fanahy masina, hita ianao anamasina ny vahoaka kristianina sy hanolotra sorona amin'Andriamanitra. Iegany Jesu Kristy tompo izay nosoranoray tamin'ny hery sy ny fanahy masina, hita ianao anamasina ny vahoaka kristianina sy hanolotra sorona amin'Andriamanitra. Iegany Jesu Kristy tompo izay nosoranoray tamin'ny hery sy ny fanahy masina, hita ianao anamasina ny vahoaka kristianina sy hanolotra sorona amin'Andriamanitra. Iegany Jesu Kristy tompo izay nosoranoray tamin'ny hery sy ny fanahy masina, hita ianao anamasina ny vahoaka kristianina sy hanolotra sorona amin'Andriamanitra. Lalao antsika sorona manjakatra i Kristy ny fiverenana ihany. Hanolotra sorona ny pretra eo amin'ny hotely masina, hanovany mofo vatan Jesu Kristy ary nitavay eo rahan'i Kristy, izany no fampianarana ao amin'ny veka ho an'ireto iroso amin'ny maha-pretra ito. Raiso ny fanaty vahoaka masina dia tolory an'Andriamanitra, dinio tsara ny raha ataonareo, atao mifanaiky amin'izany toe-piainanareo, ary ampifanarao amin'izay ambarany azy izaneny tompo ny fiainanareo manontolo, ary dia ombanareo any fiadanana ho tanteraka tokoa ny izany. Mompera miora Vivien avy any amin'ny distrikta ny Azolava, tsara ny raha ataonareo, atao mifanaiky amin'izany toe-piainanareo,
ary dia mifanarao amin'izay ambarany azy izay tompo ny fiainanareo manontolo ary dia ombanareo ane ny fiadana ho tanteraka tokoa ne izany mombera tahina Joely izy avy eo amin'ny paroasy Masimbafy Tereza Jesosy Zazakely Isotry ary mombera Jean Joseph avy any amin'ny diocèse Antsirabe Ambatofotsy Faratsio ao amin'ny fikambanany Sipirtain. tanteraka tokoa ne izany mombera Mbolatina Christian avy eo amin'ny paroasy Atomadika sy mombera Jean José Lito avy any amin'ny diocèse Nambanja ao amin'ny fikambanany Spiritain. raha iso ny fanatiny vahoaka masina dia tolory an'Andriamanitra ny tsaran-draharaha ataonareo atao mifanity amin'izany toepiainanareo ary dia mifanarao amin'izay ambarany azy izany tompo ny fiainanareo manontolo ny ombanareo ny fiadana ho tanteraka tokoa ne izany mombera Frédéric avy any amin'ny district Anamomiadana ao amin'ny fiangonana Andretsy azy ary mombera Joseph avy any amin'ny diocèse Antsirabe. Dia itodika aty amintsika menakavy izy ireo dia atambaritsika ny teka ho mpiarabana azy ireo. Volomasina ireo ary diakra ireo kosa dia arabaitsika amin'ny fomba mahazatra amintsika eny amintsika eny ny rakitra ireo zay taty rakitra dia mitondra famantarana manokana na ireny atsitsika hoe batra ireny ira voa tokana ho ahy ianao boky kely takela fahatelo ambin'ny folo.
raha atolo ray mijery tsy latsaky ny ronjato reo miaraka am'ireo a diakra loa masine mahery ny ronjato aza niisan'izy ireo ka dia fanehoana ihany ko zany hoe fiombonana tanteraka ny fiainan'ny pretra miaraka amin'ny diakra miaraka amin'ny eveka ary ihany koa fifampizarana fifankaherezana fifanampiana lalangava tokony fiainatsika rehetra kristianina tsy vako volo mihitsy izany asehoan'ny pretra apahabe maso etona izany avy eo amin'ny fiangonana tsiatana dia misafidy manokana ny evanjely masina ny sorata masidama tio mitoko fahadimy andininy fahavalo izay milaza hoe sambatra ny madio fo fa hitan'Andriamanitra izy diakra Jean Nicolas avy any amin'ilay fiangonana hoe Andepony distrika Lalatsinahy Bakaro dia misafidy indray izay voalaza amin'ny taratasiny Masidapôly ho an'ny Filipianina nitoko fahatelo andininy fahavalo tapany faharoa manao hoe ny fitiavako azy no namoizako ny zavatra rehetra diakra Mamtina avy any amin'ny fiangonana Godigodina distrika Lamboniadana raha mba fantatrao mantsy ny fanomezan'Andriamanitra Masidady zany toko faefatra andininy fahafolo diakra Honora avy any Anjana distrika ny Beenjy fa ny zavatra rehetra entin'Andriamanitra ahasoa izay tia azy taratasiny Masidapôly ho an'ny Romanina ny toko fahavalo andininy fahavalo amby roapolo ary diakra Vonjy ianao no mahalala ny zavatra rehetra tompo fantatrao fa tiako ianao Masindajoany toko faharaiky amby roapolo andininy fahafito ambin'ny folo tapany faharoa dia toizatsika trano fiderana fisaorana an'Andriamanitra isika rehetra no miara manandrapeo maneho azany fiombonana amin'ny vavaka izany ka anaovantsika ny hira hoe mba sambatre izay mity manompo tsy mitady ny otompoina mba sambatre takila faefatra ambin'ny folo Sambatre zay manompo tsy mitady ny tompony Sambatre zay manompo tsy mitady ny tompony Sambatra zay manome sy zarazare nikena tany maliava nialoha soza tsy Siva Masambatra zay manompo tsy mitady ny tompony Masambatra zay manompo tsy mitady ny tompony Masambatra ireo miasa izy tompo Pasiaro tena fahoepaluto si famrearea questa vita Masambatra zay manompo si mitady ny tompony Masambatra zay manompo si mitady ny tompony Masambatra ireo mpanompo maritony amoany tompo ambavany ny tompono androso sanakoazy Masambatra zay manompo tsy mitady ny tompony Masambatra zay manompo tsy mitady ny tompony Masambatra
masikiainana alilumana zavali firenena ivunina itininusina itwara modelina eta batena mafi ifirenena ai Jesus imari sakiara simaziare unifuria ita kerali agarasia simaziare unifuria ita kerali agarasia. Ny diakra dia rabaina ataon'ny fiarabana fomba mahazatra fa ny pretra kosa dia ny tanan'izay voaositra ny menaka masina no roantsika menany koral eto amin'ny diocèse ary ny manohy ny hira.
dia vita izay fiarabana izay dia manohy ny sorona masina isika menakavy. Mandritra izany no anaovany reto ao amin'ny fiangonana amparoasy Ambopo tsy adana Mangasoavana ny fihetsika. Isika menakavy kosa andredona ny Nice.
Ivavaka isika mianakavy mba okasan'Andriamanitra ray mba hifanjavatra rehetra zao sonatotsy atolotrareo izao zao tokony sonona totsy ny tanana amezana tena sy filaisana alikoasanana isika sy ny eglizy masina manotorana mba roisory tompo ny fanatitra ifandraisanay aminao avo indrindra sy nomenao atolotray koingan'izay hominika andray anao Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy eto ambonina fomba antsika mianakavy any ery tompo Tauni tumpuari amanisika minjasrarnitku armitsad maavundni misotranao lalandava ataiza ry tompo ray masina Andriamanitra mahaifanjavatra rehetra sy mandrakizay amin'ny alalan'i Kristy tomponay ilay tena mpisorona mandrakizay nanombotra sorona atolotra tiampijanona ka nanolo tena taminao aloha ho sorona mahavonjy ary nanafatanay an'olotry izany ho fahatelovana azy fa ny nofony natao sorona ho anay dia manome hery anay mandray azy ary ny rano nalatsany ho anay dia manadio anay misoto azy izany ny alanay amin'ny anjery sy ny araka-anjery ny fiketahana sy ny fiandrianana ary nitafiky ny lanitra tontolo mihira sy mankalaza ny voninahitra ao amin'ilay antsa vetesinay lalandava manao hoe
masina tokoa ianao riray loharano ny fahamasinana rehetra fa indreto izahay tafavory eto anaty ianao miombona fanahy amin'ny eglizy manontolo amin'izao andro voalohany herinandro izao mankalaza ny Kristy nitsangako velona avy eo amin'ny maty mankalaza sy azona sandratao eo akavananao Andriamanitra rainay koa mianta aminao izahay arotsahany fanahinao ho toy ny andron'ny lanitra hanamasina ireo fantonesana ireto mba ho zary vatana sy rany Jesosy Kristy tomponay fa tamin'izy efa tonta ijaly ka nanaiky an-tsitapo dia nandray mofo ary nisaotra nizarazara sy nanome azy ny mpiananinanao hoe samy mandray sy mihinana amin'ity ianareo fa vatako ity atolotra ho anareo. Toy izany koa noho ny avy nisakafo dia nandray ny kalisy izy nisaotra indray ary nanome azy ny mpiananinanao hoe samy mandray sy misotro amin'ity ianareo fa kalisy misy ny rako ity raha iorenan'ny fanekem-pihavanana vaovao sady mandrakizay alatsaka ho anareo sy famibesy maro ho famelana ny fahotana atao izao ho fahatserovanahy. Ka tolotra ianao riray ny mofo antoko ny fiainana sy ny kalisy antoko ny famondena ary velom-pisaorana izahay fanekenao mainka ijoro eto anolonao sy ianao fanompompo ivavahana aminao ary mikalao an-tanandroa izahay mba hatambatry ny fanahy masina ho iray fa miombona anjara amin'ny vatana sy ny rano Kristy. Tsarovy riray ny eglizinao mielipatrana iran-tany ataovy izay alavorary azy amin'ny fitiavana miaraka amin'ny ray aman-dreninay ny Papa François sy ny arsevikanay Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolla ary ny mpanao ramasina rehetra. Tsaroviko ireo havanay faloto mandry nanantena hitsanako velona sy ireo rehetra ny elo lalananay mba raisy izy ahita ny fahazavany ny havanao. Mba amin'ireo fo izay rehetra homenika iombona anjara amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny masiny Marie Virgine Ren'Andriamanitra, masin-dahy Josefa vadiny masina, ny apôstôlinao Sambata ary ny olo-masina rehetra izay nahita sitaka taminao tetỳ an-tany ary araky-dera sy ankalazanao an'izahay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy ry Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra dia nao avokoa ao amin'ny fanahy masina ny ata mamboninahitra amin'ny taona rehetra mandrakizay.
fanay amin'ny ratsy rehetra rehetraray ary mba veno fiadananao ny andro iainanay engany ombanindra fonao izahay ka sady ho afaka mandrakariva amin'ny fahotana no inona amina tsy ho avy tepitepina toinana tohinana eto fiandrasy ny asambana ampanatenainao sy ny fiavian'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ry Jesosy Kristy tompo ianao nilaza tamin'ny mpianatra hoe fiadanana no velako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Aza dia ny fahotanay na nitlemanay nijerena fa mba ny finoa ny Eglisynao ka dia mba ho tsakao ny ampiadana anay sy ampiray anay araka ny sitraponao fa ianao velona sy mandaka mandrakizay mandrakizay. Ombantsika mianakavy malakarivany ny fiadana ny tompo aoka aneo am-pavy masy isika fa miavana ao amin'ny fiadanany Kristy. Sambatra isika favoantsony Kristy ho eo amin'ny fanasany
ity ny zanakon'Andriamanitra, ity ilay manala ny fahotany zao tontolo izao. Tompo, menika idiranao ato amiko aho, amanona teny ray ihany dia mba hosikana ny fanahy. Ny vatana mandrano Kristiany, hitantsika ho velona mandrakizay. No namana anreto lasa pretra sy diaky reto fony mbola kely izy ireo. Fa ankehitriny kosa dia izay no ambarany izany fihetsika izany dia ireto pretra sy diaky ray reto indray no amana ireto ray aman-dreny. Isika rehetra handray ny vatany Kristy ampahamendrena tanteraka, ary rehefa voarayntsika izy dia resantsika mangina ao am-potsika ao. Fa alomoantsika amin'izao faraisana ny vatany Kristy izao ary dia ataontsika ny hira moa vety ahy ianao. Izay sirakindray ivelomako manana napo. Tsy ny ahiahy ny izao tontolo izao, irano izatsika amin'ny fandraisana ny vatany tompo. Angina fotoana fohy isika fa sady manome tsiro ny fiainam-bavaka no ilaina raha teo zany ao anatin'ny vavaka ny fahanginana. Ahafahantsika mitafatafa miresaka amin'ny Jesosy Andriamanitra no raisintsika ateo. Esa farina una lettera di fuoco, la valoritia e glorifichiama. Si
Isaran sakramentan fampihavanana amin'izay mila izany. Io ihany na eo ampanataterahana izany tsarovy mandrakariva reo fepetra mipetaka aminareo. Dia ho mpamindra fo tahaka ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Amen. Hoy ny tompo, raiso ny fanahy masina, ny fahotana izay avelanareo dia ho voavela ary izay ho tananareo dia ho voatana. Miatefa aminareo izany ten'Andriamanitra izany ankehitriny, ka maniraka anareo ny fiangonana, izara ny sakramentany fihavanana amin'izay rehetra mila izany, eo hatrany tsy miova ireo fepetra mipetraka amin'ny fanomezana famitorana, ka dia ho mpamindra fo tahaka ny rainareo any an-danitra ianareo. Amen. Hoy ny tompo, raiso ny fanahy masina, ny fahotana izay avelanareo dia ho voavela ary izay ho tananareo dia ho voatana. Miatefa aminareo izany ten'Andriamanitra izany ankehitriny, koa maniraka anareo ny fiangonana izarany sakramentany fampihavanana amin'izay rehetra mila izany, mbola mipetraka nefa ho anareo ny fepetra momba ny konfesy, ka dia ho mpamindra fo tahaka ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Amen.
hoy ny tompo raiso ny fanahy masina ny fahotana zay avelanareo dia ho voavela ary zay hotananareo dia ho voatana miateva aminareo zany ten'Andriamanitra zany ankehitriny koa maneraka anareo ny fiangonana izarany sakramentany fampihavanana amin'izay rehetra mila izany saroviany ny fepetra momba ny profesy mipetraka aminareo ka dia ho mpamindra fo tahaka ny rainareo zay any an-danitra ianareo. Amen. Ho anareo diakra ny teo aloha efa vita tamin'ny 8 aogositra ity ianareo dia nandrasana amin'ity andro an'ity ny andrahana anareo satria voafaasina ianareo dia tsara ny andrahana anareo. Raha falmanatsolo Robert mba mitsangana kely mba ho hitan'olona anao fa sy tadidy daholo ny anaranareo sy ny tarehanareo dia iranary ianao anao service diaconal anmery mandroso raha andianay voliva fanomezantso Etienne matanjaka so iranary ianao ho any Ivatomandro soa ewa andia mihanjanana Rizaki Alain dia irana ianao tsy lavitra fa ao Tangaina raha navy manantsoa amedy ianao indray dia tsy lavitra ihany koa fa ao Anjosorobe no andrana anao. Ramilson Asnadina Marson Dominique ianao service dominical ianao ao Mahitsy ary dia manana didy ihany koa ao Soanavila Mahitsy. Fatatrao ny zavatra ataonao ao amizay nambarambara taminao izy io fa ty lazana babe maso. Andrianary Saint Patrick Marco lehilahy matanjaka azo rehefa any ambom-miadana izy ala ihany manana Jean Nicolas kely jerena fa azo rehefa any Ambato Manoina Rakoton'ery Roland Patrick Mantina service dominical ihan lavidavitra ny anao fetom-bopo fa ao amin'ny atelier bois ihany koa izy ianao manome tanana any Montpera hitanao re izy eny azy raha naivoary velo Michel Honora dia irana ianao any Ambotsy Manjaka Rafindrakoto Vonjy Ansoa Bernardin dia ao Merina foana ianao Andranovo eo izy ny preta amizay ary no hivatanan'ny fandrana ataoko vitany ianareo diakra ho iraka daoly zay tsara raha enjatona mintsoa Miora Vivien Montpera fa tsy anona fotsiny ianao tsy lavitra fa kaikaiky ihany dia ho Ambatolampy ianao any araka amin'ny Montpera nao Ambatolampy manampy andia Mahefa Mandimby Sylvain dia mazoto mandray olona ny any Mahitsy ka dia ho any Mahitsy ianao
miaraka amin'ny toeran-dominikana. Azonarso ambinitsoa mbola tiana Kristian dia irana ianao an'ny Fenorivo. Kaikaiky raha Kotondrazaka Frederika vonona tsara ho any azo lava ianao. Taina Zoa Elise ianao dia tsy miova fa ho alasinainy bakako. Zay arisika dia mirary anareo atotosany didy mipetraka aminareo. Any Montpera provincialny Saspirit indray no manao ny fanendrena ireo telo lahatra. Mpia Daniel Rakotomirina nao dia rano fikambanana ho atsy Fianarivo Atsinanana. Mpia Jean-Joseph Solofonirina nao dia rano fikambanana ho atsy Aminosy Maurice. Mon père Jean-José Lito Rakotonandrasana ianao dia rano fikambanana ho atsy Haïti. Timorary soa anareo. Tonga amin'ny fotoana andrasana ny fitenenana isika izao. Maria Sena Razanakolona archevêque Antananarivo, Monseigneur Ludovic Rabenatoandro, vicaire général eto amin'ny diocèse n'Antananarivo, Très révérend père Rasolofo Patrice Eden, filohan'ny filan-kevitry ny pretra eto amin'ny diocèse n'Antananarivo, Très révérend père Rodin Rapotovao, père provincial ny fikambanana Spirita eto a Madagasikara, ianareo vicaire episcopaly rehetra miantso sy maniraka azo 20 mirahalahy. Ity taona ity dia natokany Paparay Masina ho an'ny fiantson'Andriamanitra, koa mifanojo tsara amin'izany izao fanamasinana atrehantsika izao, koa mitodika aminareo 20 mirahalahy izay no amasinina androany izahay. Misaotra anareo satria ny aino anatra ianareo matotojo amin'izao dingana lehibe eo amin'ny fiainanareo izao, koa amin'ny anaran'ny diocèse manontolo no iarabanay ianareo 10 mirahalahy no amasinina ho diakra ary 7 mirahalahy nandray ny sakramenta amin'ny filaharana ho pretra. Rehare sy fanavotana ho an'ny diocèse sy izao tontolo izao ianareo, ka faly izahay ary ho mariky ny hafalianay sy ho solo mpandraisan-tanana anareo dia hiaraka hitehaka izahay rehetra. Tompoklasy tompoko vavy, bonjour, salut, bye bye. Nataonay bye bye teto amin'ity toerana ity ny fiainana malaika, fa no arabanay tratrasoa ny fiainana mahadiakra sy mahapretra. Fisaorana mandrakariva mo neo ambavan'ny pino ka hialatsiny falitany amin'ny fisaorana masina izy ity, nefa tsy ho voatanisana eto avokoa fa ny fotoana tsy ananampiry ary tsy azo ivalabarana, ary ka aza tsiny tompokilasy tompoko vavy amin'ny ajanareo. Andriamanitra no loharan'ny fahasoavana, izy no manome ny fahasoavana
nanome anay 20 rahalahy izao fahasoavana goavana be izao. Ny tompo marina miantso ka novaleny ny vavaka nataontsika rehetra ka izao lasa fitaovana hamonjena ny olona rehetra izao izahay ka tehaka be metsika an'Andriamanitra. Mankalaza ny tompo ny fanahinay ary ravo amin'Andriamanitra mpamonjy anay ny fonay amin'izao fahasoavana noraisinay izao. Mankasitraka any Masina Maria reninay fiantantanay izahay satria novaliny reny sapile nataonay ireny fiantana miara-mivavaka aminy. Mankasitraka ny Victoire Rasoamanarivo Sambatra ihany koa tonga fety Androany izay vanginay matetika eo Androany eo. Mankasitraka Victoire Rasoamanarivo amin'ny fanelanelana-bavaka ataonao. Mankasitraka ny Anjely Mpiambina sy ny olo-masina rehetra mpiaro anay ihany koa izahay fa raha tsy teo ny fitantanan'izy ireny dia tsy izao no nanjoanay. Mankasitraka ny ray aman-dreny ny taiza na ireo efa lasana na ireo mbola miatra anay tona, raha tsy teo manko ny fitaizanareo dia tsy toy izao izahay ka mankasitraka mankatelina ary mbola tohizo ny fitaizanareo anay satria izao iaraha mahita izao fa mahasoa anay nataonareo. Mankasitraka anareo mpanao soa ihany koa izahay. Natanteraka ny Masindra Matio toko fahaenina tokoa ianareo hoe na mbola tsy mangataka aza dia efa fantatrareo izay ilainay. Ary mino izahay fa mbola meary ianareo ka dia ankasitranay feno amin'ny fandraisan-tanana izay ataonareo anay na eto na amin'ny lamesa voalohany izay ataonay sy ny fiarabananay any amin'ny paroasy misy anay tsirairay avy. Izao iaraha-marita izao ny vokatry ny vavaka ny mpianakavy ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra. Miany tamin'Andriamanitra isika mba hifidy olona eo amin'ny fianakaviana, amin'ny fiarahamonina misy atsika, ary faharoa mangatabonjy aminy koa hoe mba hampio amin'ny fanohanana anay. Ka vokatry ireny vavaka ataonareo ireny izao manjoa anay izao ka mankasitraka mankatelina. Mankasitraka ny koa ny FFVA ianareo nolohany eto amin'ny kristianina rehetra dia mankasitraka anareo indrindra tamin'ny tolotra ny arahanareo rehetra nanao teo sy izay rehetra nanaradia azy. Mankasitraka ny koa an'ireo mpanabe rehetra na ny tany an-tsekoly, indrindra ny sekoly katolika nanabe anay, na ny tany amin'ny katesizy sy ny fikambanana masina namolavolanay. Ary ialatsiny indrindra fahasingananay manokana ireo pretra mpanabe anay rehetra tany amin'ny seminera, ary indrindra ireo mpitantana mpanahinay fa tsy teo ny torohevitra nataonareo sy ny fanisinanay dia zava-poana ny fiofanana nataonay. Mankasitraka ihany koa an'ireo pretra rehetra rahalahinay, indrindra ireo promotion avy lavitra, tsy nitandro asa sarana ianareo ary tsy nijery ary viran-tany fa dia nifanotrina teto nametra tanana taminay ka mankasitraka mankatelina. Ho anareo pretra rehetra rahalahinay dia hitanay tokoa ny fifanohitohinana sy ny fifanohatohanana nataonareo taminay, indrindra nareo vikera episkopaly sy ny pretra rehetra nandinika ny makasika anay. Mankasitraka indrindra. Farany dia todika aminao zahay monseigneur, tsy afaka nanamasy tena ho diakara na ho pretra irery izahay, fa ny fahasoavanao no nizarainay no nizaranao taminay ka zao lasa fitaovana ho anao zao izahay, afaka findranao ny amin'izay tianao.
hitan'ny olona rehetra fa masina ny piretra noho ny fahefana nomenao anaika mankasitraka mankatelona. aleo averitsika aloha le tehaka teo dia ataotsika mafy be a isa roa telo mankasitraka atsika rehetra itsika moa eto amin'ny ty diocèse ty mahalana ray aman-dreny a eo ny monseigneur vicaire général eo ihany koa ny archevêque dia fotoana andraisan'izy ireo fitenenana izao ny tondratsika mavaka aloha reo ankizy solotena ny diocèsesika iainga amin'ny terinandro ty ho any morondava mba ho tantanan'Andriamanitra ary dia hoentsika mavaka ireo tompona andraikitra rehetra hiatrika an'izany ihany anisan'ny santatra mbavarano ho an'ny vahatra moa filazantsika azy fa VPKA ny ao amin'ny conférence des évêques manana tytsika zany hivavaka ho azy ireo mba ho totosoa ary atafita soa an'izay hiraka moa no atao azy fiarabana teo am-piandohana ny fisaorana ataon'reto solotenany izy valo amby folo mirahalahy reto ataoko fa tsisy zavatra ampianan'izay sao dia mavesatra loatra ny tongotsika ny andro efa amin'ny roa ka noho izany a efa nona ny akamarony avy eo koa tratsany taninandro no ao koa retao very aloha dia isaorantsika Andriamanitra nanome atsika nyty andro anio ity nitahy antsika totosantsika hatramin'ny farany izao fitaonana izao ary dia ombako manana ny fiarabana ny fisaorana indrindra nareo ray aman-dreny izay mikarakara sy ny avian'reto tanora ireto nisaotra azy ireo ihany koa sahinanao zao dingana izao iroso hanompo ato anatin'ny fiangonana no amasinina ho an'ny fiangonana reo mety irahana any akafany tahaka ny nataony mon père provincial teo any akafany sy solotenatsika any tsika koa ny tsy maintsy missionnaire dia mitondra anareo ambavaka avita soa tsara ny adidy sy andraikitra akin'ny fiangonana aminareo amin'ny alalan'ny fikambanana ary izahay tsy afaka hanoratra ho anareo isanandro azafady handanga zay raha manao an'izay mba hivavaka tsy indraindray angamba fa aza dia atao hoe isanandro hivavaka nao anareo etotora na ny andeha lavitra mimbombavaka isika mianakavy ny tompony hita sy hanampy atsika efa lava koa moa ny toro-teny nataoko ajanoko ao le azy izay fa dia nitsondran'Andriamanitra no angatatsika ho atsika mianakavy araka hitsangana ary eo amin'ny famaranana ianareo preta vaovao na ny teny feno arivo na ny teto dia manome tsojano miaraka amiko oatsika miaraka viany ry tompo engadiandriamanitra andiananary aleo ny atsaram-pony sy hitsodrano antsika ary androzaka ao am-potsika ny fahendreny mavonjy engania izy amelona atsika marakariva amin'ny fampianarana avy amin'ny finoana ary ankahery atsika nao asa soa mba retatsika hatramin'ny farany engania izy tarika ny diantsika hitody any aminy ary an'ololalana atsika hiavana sy hifankatia ary dia hitolano atsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina hitantalany ty atsika le Jesu Kristy Alleluia Alleluia isaoranay andeny anara trompo Alleluia Alleluia isaoranay andeny anara trompo Alleluia
kokoa fa miandry anao ao na masapa azy ianao fa efa tonga maro fialina andanina kokoa hitasika amin'ny kely takila fa 3:30. Bisa